eo amin'ny tontolon'ny kulturaly kosa indray dia tamin'ny fomba manetriketrika noho ny atombohan'ilay fifaninanana Hiragasy makotrokotroka izay karakarainy Broparitra amin'ny sanany fizahantany eto Analamanga na ny Ortana sy ny commune urbaine Antananarivo. Tetsy amin'ny kianjana Ambojatovo no nisantarana ity hetsika ara-kolotsaina sady fampiroboroboana ny sihatry ny fizahantany ity. Nitorajofo ny kianjana Ambojatovo izay nandray ny faninanana voalohany amin'ny hetsika Hiragasy makotrokotroka, hetsika ara-kolotsaina sy ara-pizahantany karakarain'ny Ortanasy ny CUA. Nitarika Ramilson Besigara Zandra ny Fianorivo sy Rafarasy Manga Georgine Ambomandroso no nanokatra tamin'ny pomba ofisialy ity faninanana Hiragasy ity omaly. Nampitola gaga ampijery ny fampisehoana satria dia tarika isan'ireo sangany eo amin'ny sehatry ny Hiragasy sy ny vakodrazana reto ny fanitsana omaly tetsy Ambojatovo reto. Samy niezaka nitondra ny maizy azy ny tarika tsirairay tamin'ny alalan'ny fampisehoana miavaka. Tsikaritra tao anatin'izany ny famoronana, ny traikefa, ny tononkira izay nanitonareo mpijery, ny disy ny fihetsika mirindra raha tsy tanisy afa-tsy ireo. Eny amin'ny tsena Nanosy be indray ny faninanana Hiragasy manaraka amin'ny 12 Aogositra ho avy izao ka nitarika Ramilson Besigara Zokiny sy Ramilson Tsimakalagy Arivony Mamo no ifanandrina amin'izany. Aritra rovolona ny Hiragasy makotrokotroka izay tafiditra ao anaty fampiroboroboana ny fizahantany eto Analamanga. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorantsika tandretiko hatrantany na hatranjery hatramin'ny farany. Mamin'ny fotoana nandray ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny TV ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.